Fanamerabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ndao tsika ifampikopatanana aloha ety am-panombohana dia manona ny fiadanana Jesosy ao amintsika tsara riavy. Tonoany koa fiadanan'ny tompo ho amin'ny olona eo akaikinao amin'izao fotoana izao raha sitraka ao amin'ny anaran'i Jesosy. Fotoana anankiray indray ity izay famindrampon'Andriamanitra meny antsika tsirairay avy. Alleloia. Tian'Andriamanitra be tsika tsirairay avy ary tsy misy foiny ny tsirairay avy amintsika. Maty izy tsy ho an'ny hafa fa nanolotra ny aina izy ary nitsangana tamin'ny maty izy ho aisoanao. Tiako ianao ho tonga saina manokana amin'izao fotoana izao ary tsy ary manokana fa tena famindrampon'Andriamanitra be mihitsy matoana tonga eto androany. Ao filazantsara amin'ny Matthieu 5:20 dia misy tenin'Andriamanitra anankiray milaza hoe na dia nanana saina tena tafapetraka tsara ary petera tamin'ny fotoana rehetra. Ny teny hoe zao Jesosy ozy izy petera ny teny aty any Matthieu 26 ny olona rehetra ozy izy mety tafotoana ny aminao fa za tsy ho tafotoana ny aminao mihitsy. Dia Jesosy ny teny hoe ndry mbola tsy manenina akory ny akoho ozy izy dia efa andaa iny telo ianao. Alleloia. Misy zavatra efa hitan'i Jesosy melo na dia manana conviction be aritsika hoe za zao dia zao nisy akoho naneno possible mihitsy naneno foana ny akoho nandritra ny journée ny ainanao satria nisy fandavana an'Andriamanitra foana teo tamin'ny fotoana rehetra. Fa noho ny famindrampon'Andriamanitra dia ndretondretsika androany afaka mampitotika ny fotsika tsirairay avy. Andriamanitra tsy niantso olona tena hoe mety be tena hoe efa tanteraka fa le tsy fahataterahanao fa nefa ianao manaiky ny ova ho azy dia izay no andrasan'Andriamanitra mba hahatonga anao aneo azy isan'andro isan'andro. Raha nomboka hivavaka tsika maky tenin'Andriamanitra iankohaka sy ohatran'izany dia aza adino fa Jesosy no antony fiainanao. Jesosy no matoy izao anao. Saika ianao hitsangana amin'izao fotoana izao raha sitraka ao andeha tsika hivavaka. Alleloia. Ame voninahitra lenary atsika. Hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misotranao izay tompony amin'ny fitiavanao ny amin'ny famindramponao. Ny amin'ny tombonandro mbola omena anay tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa fantatray fa Andriamanitra tena tsy manadino anay ianao. Mijery ary mahita ny fiainana isan'andro isan'andro. Misaotra tompo ny amin'ny fanangananao, ny amin'ny fitarianao, ny amin'ny fampiasanao. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay avelanao mandalo amin'ny fiainana tsirairay avy. Satria fantatray Andriamanitra fa ny ampitombo sy ampandroso ny fiainam-pananay no tanjonao Andriamanitra. Misaotra nandritry ny herinandro Jesosy satria hitanay mihitsiny fa teo foana ianao. Matoa izay mbola tafajoro, matoa izay mbola afaka mandray teny, mianatra. Alleloia. Mamaky ny teninao, manderaka ny sitraponao dia satria tena tianao izay tsirairay avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay andalovana tsy maintsy hatrehana satria ny tanjonao Andriamanitra ny tena tsara indrindra ho any tsirairay avy. Ankehitriny Jesosy, ankehitriny Andriamanitra dia te-hiteny indray zahay hoe tompo ny fiainanay dia atolotray ho fisaorana anao Andriamanitra satria ianao no antom-pisiana tsirairay avy. Tsy ny zavatra hafa, tsy ny zavatra ny tany, tsy ho an'ny tenanay Andriamanitra fa ny antom-pisianay dia ianao rery any Jesosy Kristy. Hivavaka izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra, samy hivavaka ny tsirairay avy. Faoka ianao Andriamanitra andresy eno ny fivavaka rehetra andro amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, asaiko tsika rehetra hivavaka amin'izao. Asaraton'ny fisaorana. Me ho azy ilay fofeny fisaorana. Fankasitrana ny amin'ny zavatra rehetra. Jesosy tsy voatery takatray, tsy voatery ainay. Tsy voatery ainay koa ny miatrika. Fa izany no midika fa marina ny teninao. Fa raha misaraka aminao izay dia tsy mahay manao na inona na inona. Ankehitriny Jesosy, te hanondrika ny lohanay izahay. Eto anatrehanao Andriamanitra. Te hampanaiky ny momba ny tsirairay avy. Amin'izay fitarianao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy. Diovinay ny fonay mba ahafahan'ny teninao mitoetra amin'ny tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy. Ndreto izay Andriamanitra manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Voniny izahay ny hanolotra ny mombanay sy ny tenanay manontolo ho anao Andriamanitra. Tsy jerainay ny olona eo kavisy eo kavananay izany Andriamanitra fa fanekena izay ataonay aminao Andriamanitra ray eo anatrehan'i Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amen.
dia tsika tehaka mafo an jesosy raha sitraka ao a ataovy tehaka feno fifaliana zany tehaka zany alleloia dia tsika maka ten'andriamanitra amin'ny salamo fa 134 efatra amby telopolo amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo salamo fa efatra amby telopolo amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo tiaka anao raha sitraka ao iaraka maky amiko azany ten'andriamanitra zany salamo fa efatra amby telopolo amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo zay vako toy izao amin'ny anaran'i jesosy misaorany Jehova ianareo rehetra mpanompon'i Jehova izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehova manandrata ny tananareo ho amin'ny fitoerana masina ka misaorany Jehova hitanao avanzonany Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany amen dia tsika nandratra ny tanantsika dia hideran'Andriamanitra amin'ny fo feno fahatsorana ao anatin'ny vavaka saika anao amin'izao fotoana izao raha sitraka ao tena hideran'Andriamanitra teneno tompo ao masina ianao tsy miovy ianao izay teny mpiderana petraky ny fanao anatin'ny vavanao dia teneno mihitsy Jesosy eo tiako ianao mpamindra fo amiko ianao feno atsarana ianao ilay fahazavana ianao ilay mpamatsy anay Andriamanitra Jesosy eo mpamindra fo mihitsy ianao Andriamanitra ny fiadanana ambony izao zavatra rehetra izao mideranao zahay alleloia masina indrindra ianao raisy ny toeranao Andriamanitra ianao ilay mipetraka eo ambony fiderana dia androany Andriamanitra tideranao zahay amin'ny fonay ray manontolo tsy ao anatin'ny irahay Andriamanitra fa ao anatin'ny fo fifankatoavana anao mandrakariva ao anatin'ny maso izay efa mpibanjina anao Andriamanitra satria ataony ahoana Andriamanitra ny fiderana anao raha tsy mitodika makany aminao fonay lasa milaza zavajavatra renay fotsiny izahay lasa manao fomba fivavaka feno lova-tsofina fa tsy fomba fivavaka vokatry ny fiangofany eo anatrehanao Andriamanitra Jesosy eo ny vavanay aoka hiteny satria tafaray aminao Andriamanitra ny fonay aoka anaiky satria feno fankatoavana anao Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia ampianarinay zarinay tarihinay mihitsy ny momba ny tsirairay avy Andriamanitra hitodika makany aminao anaiky anao anaiky ny fitondranao alleloia amin'ny fotoana rehetra Jesosy aoka ianao Andriamanitra no membonahitra amin'izay rehetra tranga tsy maintsy atrehanay dia ianao membonahitra amin'ny zavatra tsy maintsy mandalo eo amin'ny fiainanay dia ianao membonahitra Jesosy ny olona feno vavaka Andriamanitra no afaka miatrika tsara mandrakariva ny olona feno vavaka Andriamanitra no tsy mamotsitra tanana ao anatin'ny rivotra ao anatin'ny zavatra mety entin'ny Satana Jesosy eo ampianary zay Andriamanitra hifikitra aminao mandrakariva anaiky ny teninao fotoana rehetra ampitoetra ny teninao ao anatin'ny tsirairay avy ka homarina aminay ilay teninao milaza hoe atao mpoko ny iraketako ny teninao mba tsy anontako aminao ntsony salamo 119:11 amin'ny anaranao Jesosy aoko marina aminay zany Andriamanitra ampianary zay ho feno fankatoavana aminao Andriamanitra alleluia 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 anao Jesosy masina ianao tompo misaotra anao ny fahasoavanao nindra fonao favaosana tsara amiko ianao Jesosy tsara amiko ianao tompo misaotra anao tompo misaotra ny fahasoavanao Jesosy ny fahasoavanao nindra fonao favaosana tsara amiko ianao alleluia zay rehetra nataona zay rehetra nataonao tsy voatanisako fa maro ka tonga ao isaotrana atsika rehetra araiky isaotra ny tompontsika androany amin'izao fotoana izao saotra Jesosy misaotra anao misaotra anao alleluia
nozay rehetra nataonao misaotra anao misaotra tavelontsika ndraiky misaotra jesosy misaotra indrindra jesosy misaotra jesosy misaotra anao za zavatra rehetra efa nataonao Andriamanitra mety misy zavatra nataonao fa mety tsy hitanay mety tsy voatononay tamin'ny fisaorana tao anatin'ny vavaka Jesosy misaotra anao zahay fony mbola tsy teto an-tany izahay Andriamanitra dia efa nanana programa ho anay ianao misaotra Jesosy mbola tsy nalalanay akory ny ray aman-dreninay mbola tsy nanana anarana ho anay akory ny ray aman-dreninay Andriamanitra fianao efa nanana programa ho anay tsara ray avy misaotra Jesosy fianao ilay mahita ny farany hatramin'ny voalohany dia ankehitriny Andriamanitra tia hanolotra ny momba anay zahay ho anao Andriamanitra hanolotra tanteraka ny momba anay tsara ray avy Andriamanitra ndretsy zahay Andriamanitra tia hikambanao anao ndray Andriamanitra tsaratritra tia hiray aminao mihoatra izahay Andriamanitra tia hampanaiky ny momba anay tsara ray avy eo am-pianan-tananao Jesosy ataontsika hivavaka amin'izao fotoana izao saika no hivavaka atolory azy ny tenanao Andriamanitra aza menatra manolotra ny tenanao isan'ora isa-minitra isa-tsegondra ho an'Andriamanitra ny olona anankiray tena ty dia samy teny foana hoe anao indray andro any amin'ny fotoana rehetra tsy miandry situation miova tsy miandry situation mety fa amin'ny fotoana rehetra mba tsika ho safony teny tompo anao Andriamanitra anao ny fiainako Jesosy ary asandatro ny tanako satria fantatro fa tsy manana Andriamanitra ary indrindra tsy mitady Jesosy afaka ohatranao fa ampiana tanteraka ianao asaika anao hivavaka amin'izao fotoana izao dia teny izany tompo ampiana tanteraka ianao tsy mila hafa Jesosy tsy mitady hafa Jesosy fa ampiana tanteraka ianao alleluia anao alleluia anao ilay mpanjaka ny foko tompony fiainako alleluia ilay tokana tiako ameny ny fiainako isanandro isanandro asandrandro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko asaiko tsika rehetra hiaraka hirana zany tsika rehetra amin'izao fotoana izao aoka ny masonao hibanjina Jesosy reriany dia hiteny hoe asandrandro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko taoveritsika any asandrandro alleluia zany Jesosy tsy menatra hiteny an'izany androany Jesosy dia teneniko mihitsy asandratra ny tanako ho anao Jesosy ho anao reriany
Panzakako ianao, fianao iray, panjakany foko, lazao tsy manana fao Jesosy, tsy manana tompoko afa-tsy ianao. Tamin'ny fotoana anankiray natsapy ianao nivesatry ny zavatra hoentinao rehetra Jesosy, dia nisy teny nataonao hoe raha ny sitrapoko dia aoka hiala amiko ity kapoko ity, kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny ianao. Ampianaro izay Jesosy, anao tahaka ny nataonao ao anatin'ny teritery rehetra dia tsy mihaino ny sitraky ny fonay fa mihaino ny sitraky ny fon'ilay ray. Amin'ny fotoana rehetra dia afaka disponible ao anatin'ny fonay, tsy eo ambavany fotsiny Jesosy izany fisaorana izany, fa ny fonay nao ka ampiteny ny vavan'ny Andriamanitra, ka ho amarinina ny teny izay fandrenesinay manao hoe lehibe ao anatin'ny fonay nao ka hitenena ny vavan'ny tsirairay avy. Misaotra izahay satria tsy hoe mety ny situation, na hoe tena favorable be, na hoe tena mifanitsy be amin'ny tokony isaorana, fa amin'ny fotoana rehetra Jesosy ampianaro ny fonay, tsy hanao ny tianay fa hanao ny tianao Andriamanitra, tsy eritreritra momba anay foana amin'ny fotoana rehetra fa anaiky ny fitarianao Jesosy, ka afaka mamotsitra fisaorana foana izahay na tsy en faveur ny situation anankiray, afaka miteny foana izahay hoe tiako ianao Jesosy, na amin'ny fotoana ahenonay fankahalana, afaka miteny foana izahay Jesosy hoe lehibe sy be voninahitra eo amin'ny fiainanay ianao, na dia mety manambany anay ary izao tontolo izao Andriamanitra, na dia mifofony ainay ary ny olona manodidina anay Andriamanitra, dia aoka ny teny eo ambavanay Andriamanitra, tsy arakaraky ny zavatra renesinay ny amin'ny olona Jesosy, fa ilay lehibe ao anatin'ny fonay izay mankalaza anao mandrakariva, satria tsy manana izay Jesosy, tsy manana ankoatranao izay Jesosy. Asaiko ireo hivavaka amin'izao fotoana izao, tompo ampianaro Andriamanitra mba hamoaka ny teny izay andrasanao any amin'ny vavako, fa tsy hoe hamoaka ny teny izay mety etretiko sy tiako hitarainana aminao Andriamanitra, mba tsy ho vavaka fitarainana foana Andriamanitra anao tolotra anao, fa ho vavaka fanehoako voninahitra ny anaranao Andriamanitra, mideranao natery ary dia mideranao nina zavatra mitranga
voatery anao miankoko anatria anao amin'ny fotoana rehetra na tsy voatery permettre an'izany fiankofana zany raha situation misy any tsirairay avy Jesosy dia zao Jesosy tsy ankinina amin'ny toerana ionanay aminao Andriamanitra ny qualitény fiankofanay Andriamanitra fa fiankofanay dia menay anao ny authenticité-ny fonay Andriamanitra ilay tena andrasanao mihitsy Andriamanitra ilay tolotra tsirairay avy androany amin'ity fotoana ity Jesosy mety misy zavatra be dia be Jesosy natriany tsirairay avy nenga tany an-trano amin'ny andavanandro ny Andriamanitra fa tsy reny Andriamanitra amin'ny mahatonga ny mihira tsy hoe problème amin'ny mahatonga ny miankohaka fa ny fitiavanay anao Andriamanitra mahatonga ny tsirairay avy miankohaka isanandro satria maizy anao Andriamanitra no tokony miantso ny lohalika hitiny fa tsy ny maizy ny fiainana Jesosy hoe ianao Andriamanitra ny fiankofana tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Alleluia nasarotraza ny lalana mankany an-danitra mankany an-danitrany na fisedrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakana tsy hoanja Jesosy tsy asaka nasarotraza nasarotraza ny lalana mankany an-danitra mankany an-danitra fisedrana zay tsy maintsy ho lalovana tsy asakana tsy hoanja Jesosy Alleluia tsy asakana zao androso fô Mas essa uma dos contas que ainda vai ser associado. Aga veri zavatra nakanao tu potiam tawe. Fanara kanao te socia. Tanu mafia te sos. Tanu mafia tu po. Teiris wawana. Mandrakzai. Azum tano. Tsara lavitra ny lalànao Jesosy tsy asakana tsy hoanja izao androso fôna Alleluia ina manglona dia ny feo tokony anakoako anatin'ny fonay Andriamanitra dia ny fanantenana ny fiainana mandrakizay
ny fifantohan'ny fona sy ny masonay Andriamanitra makany aminao fotoana rehetra. Jesosy ka ho sahiteny foana izay fotoana rehetra tompo didino amin'ny teninao Andriamanitra, feno ny fahatsaranao Andriamanitra, arovo ny foko Andriamanitra, arovo ny saiko Andriamanitra, arovo ny vavako, tendreko ny vavako tsy hiteny zavatra akoatra ny sitraponao, tendreko ny masoko tsy hijery zavatra akoatra izay tianao ho jereko, tendreko ny sofiko Jesosy tsy hiaino zavatra tsy mampandroso ny fiainam-panahiko fa hifantoka aminao mandrakariva. Ka amin'izay fotoana izay Jesosy dia tsy ho sarotra amiko miteny manao hoe tano mafy ao tompo tehirizo ao anao mandraky izay azony ny tanako raisony fiainako mba ho anao irery aho tompo Jesosy ny antom-pisinay dia ianao Jesosy, ny antom-pisiko dia ianao Jesosy, ilay mampandroso ahy dia ianao Jesosy, fantatro fa tia ahy ianao Jesosy, lainga daholo ny tenen'ny zavatra rehetra hoe adinon'Andriamanitra ianao, tsy kristianina marina ianao, diso ny fivavahana Jesosy io efa nampianarinao aho mba tsy heno ankoatra ny teninao Andriamanitra. Dia ianao dia milaza fa ny finoko, ny finoana tsiraray avy dia vokatry ny fifandraisana sy fifantorana tsiraray avy. Ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy, ary Kristy ilay teny tonga nofo. Alleluia, alleluia. Ataontsika hivavaka, saika ianao hivavaka amin'izao fotoana izao, ampifamatotra ny fonao amin'ny Kristy irery ihany, ampanaiky ny ao anatinao rehetra, ny mombanao rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Aoka tsy ny hafa foana ny tondram-bava, fantatro fa tia ianao, fantatro fa tia ianao, tsy mahafoy ianao, tsy mahafoy ianao. Mafiantsika ny fantatro Jesosy eo, fantatro fa tia ianao, fiaza iny fantatro Jesosy fa tia ianao, fantatro fa tia ianao, tsy mahafoy ahy. Atsanganao indray ho tsara kokoa. Alleluia, alleluia. Atsanganao indray ho tsara kokoa, ny fiainako
zany jesosy dia za mino jesosy fa fananganana fiainana ny tanjonao anatin'ny zavatra atrehako izao fa tsy fandravan'andriamanitra ny devoly mety miplanifie fandravana fa ambadiky ny heveriny fa ho fandravana jesosy dia fananganana fiainana vaovao satria fantatra fa ny andriamanitra dia mahita lavitra sy tsara mihoatra noho ny zavatra rehetra alleloia fantatra fa tia ianao andriamanitra alleloia atsanganao ndray mba ho tsara koko ny fiainako tompo mihoatry ny taloha tsy avelanao raha vamandrakizay andao tsika iteny hoe tompo ty ay ianao tompo ty ay iana asitiaka mafo an jesosy alleluia mafynytiaka ao an jesosy dia mahazo toerina tompoko a azafady tonga dia mandroso avy hatrany tompoko inona nataon'i jesosy a teo amin'ny fiainanao a somary asitsika taridalana kely a inona le olana dia inona le lesona azo tsoahana dia nanahoana izy a tao arinan'izay ny aplikena le lesona izay alleloia ho an'i jesosy re ihany ny voninahitra velona jesosy a dia mpanao opération invisible izy tamin'ny mois d'avril dia nisy fanantenana be mihitsy ny tatao anatin'ny kiboko nandritra ny une semaine dia nanao échographie indroa metaona le échographie natao a dia confirmé hoe misy kiste hémorragique ao izy 55 millimètres ao amin'ny ovaire droite izy dia teo zany dia tonga dia jesosy afa inona zany ho a dia vavaka aloha dia vavaka dia avy eo hoe andao anantona ny pasteur dia ho any amin'ny mama zany angataka vavaka kanjo moa pasteur sy mama tsy tety fa tany ivelany tamin'izay dia vavaka naloka tena foana amin'ny alina fo amin'ny roa amin'ny efatra amin'ny enina sady tsy mahita toroko moa amin'ilay izy manaikitra be zany dia tsy matory mihitsy ianao dia mivavaka dia nisy fotoana amin'izay nantany an jesosy hoe mitenena amiko jesosy fa tsy fantatra hoe inona ny antony mahatonga an'io dia tonga amin'izay ny fotoana tamin'indre mandeha tamin'ny roa marainy jesosy no miteny amiko hoe tsy ampy izy izy fotoana fitokananao amam-bavaka dia lasa mame hirika ho andevoly ianao dia nanomboka fona tamin'i jesosy aho hoe fona jesosy fa hiova ho aza dia avy eo jesosy niteny tamiko hoe tsy ampaninanao io aretin'io tsy afaty anao io izy izy dia tao aoriana izay 2 volana 3 volana 3 volana ny mivonto teo foana le kista hitako eo zany dia tamin'ny sabotsy communion teo amin'izay pasteur zany teto a efa kaiky iravytsika dia ozy izy hoe miteny amiko jesosy ozy izy zao fa misy olona ato a misy fivotosana ao anatiny dia mandehana ozy izy miverina manao échographie a fa efa nanjavina le izy efa sitran'i jesosy dia teo amin'ny plasiko teo na efa hoe ianao zany fandana miverina manao échographie dia vao tonga latsinainy maraina première heure tonga za dia nanao échographie dia voninahitra ho an'i jesosy a fa tena nanjavina le kista tsy nila nanao traitement ana fanafody a tsy nanao ina fa tsara communion tamin'i jesosy a dia nanao fotsiny a nakatoy izay tenen'i jesosy dia afaka tanteraka dia normal tsara sao le ovaire voninahitra ho an'i jesosy rery any raha mety a dia affichena kely etsy le avant le hitantsika teo le misy hoe any fa misy après lasa hoe ovaire normal io zao ny avant io sa ny après fa misy avant a nisy kista dia ny après a tao arinan'le teny tamin'ny latsinainy a dia fankatoavana dia lasa ovaire normal andao tsika hitehaka mafy a ho an'i jesosy io le izy io 30x17 a normal tiafa mafy ho an'i jesosy mandroso ny any fary ny tompoko voninahitra ho an'i jesosy rery ihany ijoroko vavolombelona eto a fa tsara jesosy rehefa tsara fiombonana aminy dia rehefa mankatoko araky ny fampianarana azytsika foana isan'andro mila mankatò foana zany a fa maneho zavatra foana jesosy isan'andro indrindra eo anatin'ny
sekoly mila mazoto mamonjy sekoly a dia tsy atao ampazarana dia tsy mitadika io hoe anompo an'andriamanitra mba aleo esorina mihitsy le mba aloha fa manjary tsy miasa jesosy dia zavatra nataon'i jesosy tamiko zany a be da be fa zany tsy nijoro vavolombelona fa hifonana aminazy moa zany zavatra nataon'i jesosy ohatra hoe tamin'ireny confinement reny a tena fanerasera tamin'ny olona voan'ny covid foana fa voninahitra ho an'i jesosy fa za tsy vo mihitsy dia nisy fotoana hoe nanavinavy a dia nisy dokotera ny teny hoe ao ianao manao traitement na covid fa za tsy nanao fa ny traitement koa dia fandraisana mandray foana zany isanandro indrindra hoe amin'ny 12 alina amin'ny 2 fa tena miasa jesosy ary tsy lahitrana aretin'izany mihitsy rehefa miombina amin'ny jesosy zay aloha voalohany a dia ny faharoa hoe dia faharoa nisy narary teo amin'ny ekibe tongotro teo misy raha mivoaka foana zany marary be foana le izy dia indrindra moa rehefa ririnina dia mitresaka mihitsy le izy fa tamin'ny rotokom-bolana angamo zay a tao anatin'ny fandraisana dia niteny pastera hoe ao arinan'ity fandraisana ity a niza marary a dia afaka amin'ny anaran'i jesosy tsy miverina tsony dia tena za mihitsy le izy fa nivoaka teto a dia nandeha raha be mihitsy le izy fa narary le izy fa noho ny apitso a tsy teo tsony mandraka kehitriny zany tena nefa efa elo zany a mandraka kehitriny tsisy tsony le izy dia fahatelo a nanofa trano zay taloha nisy zanako zay niaraka tamiko dia nanambady izy dia za rery dia nanofa trano dia nisy nanome trano tsy voafetra zany nipetrahanao fa namandra-piavan'i jesosy ara dia ao foana sady zay le izy a misy ny rehetrarehetra ao anatin'le izy a dia voninahitra ho an'i jesosy dia ny fahatelo faefatra vary za mamboly vary a dia vokatra be foana ny vary dia le vary ary tsy lany mihitsy a fa misy manome vary foana zany avy any Ambatondrazaka dia leo tsy lany leo tonga ihany dia voninahitra ho an'i jesosy a dia sariboko ohatra zany tsy ritra mihitsy dia fahadimy afaka manompo tsara amin'ny fotoana rehetra zany a rehefa manao croisade dia mandeha foana fa omeny jesosy fafahana mandeha fa zao za miasa voninahitra ho an'i jesosy a misy asa zay nangatahako tamin'i jesosy efa ela dia efa tsy niraraiko tsony le izy na azo na tsy azo fa tonga le izy zao a dia miasa tsara sady asa mety be amina tsy manasatra tsy mampitotototo fa voninahitra ho an'i jesosy dia zay le izy fa mbola misy be dia be fa aleo fitinina dia mijoro manaraka indray tahin' jesosy indrindra tahin' jesosy iany tompoko dia fijoroana vavolombelona farany androany tahin' jesosy daholy nijoroako vavolombelona moa zany dia nanafahan' jesosy anahy tamina fahazaran-dratsy anankiray tena za zany taloha olona zatra mandaingandainga tsy dia hoe miteny marina loatra ohatra hoe miainga avy ao an-trano mihitsy zany dia ohatra hoe miresaka mamanay sy dadanay dia ohatra hoe zavatra hitako hoe anakirotarotana zavatra na hoe abedina ohatra zany dia tsy zatra mitsotra ny marina dia ohatra zany foana ny fiainako mety hoe tsy zavatra goavana be le izy fa amin'ny zavatra mahajinijinika kely be dia be dia nisy fotoana moa zany a voaingaikaingana nisy zavatra somary nikirotandrotana kely dia vao maika otrany hoe nitombo zany le zavatra tsy marimarina be dia be tenitenena mahajinijinika eny dia ohatra nanomboka tamin'ny voaloloha ohatrany hoe tamin'ny voaloloha sadaikatra ihany fa noho ny lasa ohatra ny fahazarana le izy a dia ohatrany hoe navelana andeha ho azy zany le izy dia lasa voafatotra tamin'le izy dia tamin'ny talata tamin'ny larobia
tamin'ny talata mbola tena mivavaka nanontany an' Jesosy tsy mety ne zao tsy haiko tsony hoe ahoana ohatra hoe hotsorona daholo ny marina vao maika hikorotana eto daholo ny zavatra rehetra nefa hotohizana tsy haiko tsony hoe amin'ny larobia aleo raha pitso aloha andeha hamonjy sekoly dia efa be dia be ihany aloha sakatsakana fa tena hoe nitarihy amin'ny fanamasina mihitsy dia tonga teo ihany dia vao nanomboka amin'ny fampianarana dia hoe ina moa tokantrano miaina amin'ny fahamarinana dia vao nanomboka kelikely fampianarana dia ozy mama hoe misy ny zanaka mandainga amin'ny ray aman-dreny dia ohatrany taitra tonga dia taitra aloha hoe ho andrekaka eo dia nandeha ilay fampianarana dia hoe Jesosy te hiasa eo amin'ny fiainantsika fa tery ny lalana hidirana eo amintsika satria tsika tsy milaza marina mandaingandainga dia mandrapatapitra ilay fampianarana tena hoe navesatra ny tany anatiko tany dia tapitra ilay izy dia tena hoe tapa-kevitra hoe tena aoka izay fa tena bebaka aminao a Jesosy tena aoka izay dia tena tsapako hoe afaka tanteraka tena izay vao tena hoe maivana tanteraka dia nanomboka teo moa izany dia nivoaka teo mbola zavatra hafa mihitsy saika ataoko fa tonga dia niova daholo dia ilay izy zany ohatrany hoe nieritreritra hoe tena tsy haiko dia ho vokany fa tena tsy ampozina amin'ny fomba tsy ampozina akory Jesosy mandamina ny zavatra rehetra tsy arak'izay mety hoe eritreretintsika akory dia izay mampahirezako hoe namoa izany mety hoe mbola misy amintsika miaina ao anatin'izany hoe mizatrazatra miteny zavatra tsy dia marina ohatrohatr'izany na mety hoe kely na hoe be dia ndao napa-kevitra miaraka amin'ny fanampiana masina hiala amin'izany dia atsapa tena fahafahantsika ao anatin'ilay izy misaotra betsaka amin'ny mama koa tamin'ny fampianarana iny fa tena hoe afaka tena nanova zavatra. Alleloia, andao tsika hiteka mafy ho an' Jesosy. Raha fitinana ilay izy dia tsotra be communion famonjena ahoana ozy izy neny faralusilina teo famonjena sekoly indrindrindrindra dia décision anao an'ilay izy fa misy zavatra voahomana foana eto amin'ny teny fa miandry ny décision antsika Andriamanitra amen mila fankatoavana Andriamanitra andao tsika hitsangana andao averintsika any amin'ny Jesosy ny dera sy ny lazara ny voninahitra Jesosy ndreto izay mitsangana eto anoloanao Jesosy mamerina ny dera sy ny lazara ny voninahitra any aminao irery any misaotra Jesosy fa miinsiste ianao eo amin'ny fiombonana aminao eo amin'ny fanapahan-kevitra hiditra ao anatin'ny teny ary anaiky ho volavolaina ho rasaina misaotra fa manafaka ianao ao anatin'ireny teny zarain'ireny misaotra Jesosy fa ianao ilay tsy miova ho mary sy anio ary mandrakizay raisoanao Jesosy ny dera laza ary ny voninahitra ary ho anao rery any zany mandrakizay doria amen andao tsika hitehaka mafy andraisantsika ampanokon'Andriamanitra hitondra antsika ao anatin'ny teny mahazo toerana tompoka azafady fa mirabantsika mianaran'i Jesosy tonga somatsara eto amin'ity toerana ary mino aho fa hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra alleloia ny fahatanterahany teny fikasana izay nytenen'Andriamanitra dia miankina ny toem-pon'ny olona izay nandray azy mety efa niteny taminao Andriamanitra fa miankina aminao ny fahatanterahana Andriamanitra mahatanteraka izay nitenenina ary itsika zao Josoa zao fantatsika fa rehefa maty Mosesy eo amin'ny Josoa toko voalohany rehefa maty Mosesy mpanompoka izy 2 ka mitady ijolotany tenao sy ny olona rehetra ho any amin'ny tany izay nomeko anao dia ny zanak'Israely tsisy olona ozy izy eo amin'ny 5 ajanonao alohanao amin'ny andro rehetra iainanao tahaka ny mombako Mosesy mombako anao ka tsy andao anao na avoy anao eo rehefa nahazo miteny fikasana io Josoa dia nandroso izy takanao mandroso mbo mifanompoana fa ny zavatra nisy rehefa nandroso izy dia nandray izy hatrany alleloia
miatrika jorotanina josoa amin'ny josoa toko 7 nomboka ny 5 hiatrika jorotanina izy a dia nampiomanao ny olona izy a manamasina ny tenanareo izy izy a josoa toko 7 ny 5 a farapitso dia nanao fahagagana eo aminareo Jehova dia tafita jorotanina ry zareo hiatrika Jeriko amin'izay izy josoa toko 5 manomboka ny 7 a dia ny fanena manomboka ny fanena tamin'ny taridalan'Andriamanitra sy ny komandiny miaramilan'i Jehova dia nankatao izy zay zany le fahombiazana tsy hoe nandray teny fikasana fa eny mpanantanterahana amin'ny dingana rehetra eny a dia mila miaino an'Andriamanitra matetika ianao a hoe eto zao ianao a vita zay jorotanina Jeriko indray zao dia nandroso any ny Josoa sy ny vahoaka ao ny Josoa toko 9 dia Jeriko indray natrisehana dia tonga dia nitaridalan'Andriamanitra hoe miodina ny tanàna indray mandeha isan'andro mandritry ny nandro a ary amin'ny andro 7 dia miodiny 7 a dia zao natao a maka anjomara avy amin'ny tandrokombola 7 dia tsofiny mpisolona reny a dia mandriany reny zay vao miaraka miroakoraka dia ohatrany nandroso Josoa tamin'ny fianonan'Andriamanitra dia nirodana fantatsika ny tantara niroakoraka ny olona nirodana mandro ny Jeriko a dia nandresatra any izy taorian'izay izy a Josoa toko 7 dia hiatrika any Ai indray ny zavatra nitranga teo amin'ny fiatrehana ny Ai a izy tsy nanontany an'Andriamanitra intsony efa zatra izy efa nandresy ny ampitany rano jorotanina dia nirodana mandro ny Jeriko a ary Ai a jerena tanàna vitsikely olona roa arivo telo fotsiny le fahasoao fa tsy mila olona be da be fa raha nanontany izy ka raha mbola miankina tamin'Andriamanitra io tsy miankina amin'ny haben'ny olana zany fa na olana kely ary dia mila miankina amin'Andriamanitra raha nanontany izy hoe hiakatra ho Ai ve zay Jehova Andriamanitra fa tonga dia miara-mila isan'olona ny nalefa dia miteny Andriamanitra hoe manamasina indray ianareo a fa nanota ny zanak'Israely fa tsy nanontany an'izany izy fa tonga dia nalefa ny 2,3 a 9,30 ny maty dia resy ny zanak'Israely nandroso indray Josoa 7 Josoa toko 9 dia niteny indray Andriamanitra aza matahotra na mivadi-po satria efa nanamaso teny izy tsika zany tokony manamaso tena foana mitingina izay hitarian'Andriamanitra mila miaino an'Andriamanitra foana na olohan'ny ady iverinao fa lehibe fa ao amin'ilay kely mihitsy ny tena meny mampidaraboka anao satria ataonao tsinotsinona le izy mila mianatra miaina amin'izany foana tsika tsy hoe teny fikasana dia mitateraka mila mandroso ianao a dia mila miditra ao anaty fankatoavana ianao a dia amin'izay mandresy satria nanitany Ai izy dia le anaran'le tanàna koa moa vokely dia Ai ve Ai izy kely dia Ai tena kely mihitsy ny dia graiky dia kely fa maty ny 9,30 miara-mila eny amin'ny 30 fa any amin'ny Josoa toko 7 nanontany amin'izay izy tonga saina amin'izay Josoa dia nanontany amin'izay izy fa mbola ny zavatra tsy nety ihany nataon'ny Josoa anao nisy olona tonga tao any ny Gibeonita dia mbola tsy nanontany an'Andriamanitra koa izy fa rehefa tonga le olona ireo mitondra le zavatra maimaina kely zavatra ireny a dia mila mitandrina ihany dia zavatra hoaniny ity a fa tsy nivavaka ary zareo tsy nanao ninina zareo tsy nanontany Andriamanitra fihinana ve to sady manako moa rehefa nitsahatra tamin'izany tonga dia nihinana ary zareo izy fa tsy mba nanontany an'i Jehova izay le amin'ny Josoa toko 7:7 ary nangalan'ny olona ny reo vatsy ireo izy a fa tsy nanontany torohevitra tamin'ny vavan'i Jehova koa izy dia nina dia nanao fanekena eo amin'izay vao tonga saina vavalo tokony haringana dia eo vao nomboka ny haino an'Andriamanitra indray dia tonga dia firenena 5 amin'ny Josoa toko 10 dia tapitra ny anjarako a firenena 5 azony Jerosalema azony Hebrona azony Jaromita azony Lakisa azony Eglona tena tenenina aminao dia zao hoe mianoan'Andriamanitra eo amin'izay ataonao rehetra
aza mametraka ny zavatra kely tsy dia misy dikany eo nylohanao fa ilay singam-bolo mandavo mifosotra zany misy aza mieritrehitra jelikobe tanàna hay kely fa mienoan'Andriamanitra na dia fanandre teny fikasana mihezinezina ianao dia ho mpanataterahana izy dia mienoan'Andriamanitra ho mpanataterahana ilay izy varakitsika raha ny tsara indrindra ny mianaran'i Jesosy sotronao zay zany amin'ny izany teny zany ianao efa miteny dia mahatateraka ny teninao ianao nefa miankina aminay ihany koa zany ny toe-ponay miankina amin'ny toe-ponay miankina sy makatoanao mandrakariva mifantaterahan'izay zay Jesosy dia hianatra trany hiankina aminao na amin'ny olana lehibe zay everina efa tsy dia maninona loatra io ny fiainanay ankasitrahana feno ianao ray amin'ny anaran'i Jesosy atao volo fakatoavina anao zay olo fiankinana aminao zay amin'izay atao rehetra amin'ny anara maheran'i Jesosy nanao n'izany vavaka izany aloha tsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy sady andray ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Zao tsika hitsangana isotra n'Andriamanitra mifotsika manontolo olo meny tompo hery meny tompo tanjaka meny tompo fahafahana mbola afaka miaino ny teniny miangavy ianao androany sokafo an'Andriamanitra mifonao aza vela izy zavatra na kely aza hiazona ny ao anatinao tsy haino ny feoany. Baiboly dia milaza fa raha manongina tsofintsika ka miaino zay zavatra lazain'Andriamanitra amintsika dia tsy misy ny atao hoe impossible rehefa hiditra tsehitr'Andriamanitra. Tsy noho ny antony satria mahay ny zavatra rehetra izy fa mahay ny zavatra rehetra izy na tsy hotoriana amintsika azy zany fa ny ao anatintsika. Tompony ao anatiko mangetaheto anao mifanahiko mifoko ny aiko momba manontolo dia hosokafako indray any ty takarivo ty andre ny feo anao. Misy teny ray andrasako inoko avy aminao ary teny tokana afaka nova ny zavatra rehetra momba ny fiainako indrindra ny ao anatiko Jesosy izay ilainao hiaina ny sitraponao mba hijoro sy handeha araka izany ka ho voninahitra ao ny antom-pisiko. Zay tsy raha avy izay tonga tokoa hozy izy ny Baiboly nandefa ny tenin'izy dia ao ka ny teny izay alefanao androany izy fiantraikany eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Ao koa marina ny teny voalaza ny Isaia 45 fa ny teny izay naloko ny vavanao dia tahaka ny ranonorana raha tsy miverina any aminao foana raha tsy namando ny tany sy mitondra vokatra. Dia ohatr'izany koa ty teny androany ty Andriamanitra mahalefanao ilay teny fa tsy maintsy mitondra fijinjana mifanaraka amin'izay zavatra lazainao eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy izay mandray an'izany dia mitenena amin'ity takarivo ity fa miaino anao atompo miaino anao izay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiafa mafy an'Andriamanitra mahazo ho toerana tompo. Ndreriva dia tondratsika ao anatin'ny fotoana fohy ilay tenin'Andriamanitra nampitondrana ny lohateny hoe ilay famantarana mampahery ianao. Fanehom-pamantarana mampahery anao. Inona hoe ilay izy? Fanehom-pamantarana mampahery anao. Fantatsika tsara fa Andriamanitra dia tsisy lehibe noho izy. Nisy atoko fiaina 22 dia milaza amin'ny Baiboly hoe lanitra ny seza fiandrianany ary tany ny fitoeran'ny tongony. Izay teny izay dia miverina amin'ny asan'ny apôstôly 7:7. Jesosy Kristy tompo dia nilaza fa raha tsy toriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara amin'ny fanjakany ty ozy izy fa ho tonga ny farany. Matio 4:4, Matio 4:4 dia mino fa na ianao izay manaraka ao ambadiky ny réseaux sociaux na ny mihaino radio 90.8 manaraka FB amin'ny hvkl-mission events na iza toerana misy anao mpandrenesana an'ity teny ity dia tratranao any amin'izay toerana misy anao ny kasika Andriamanitra. Afaka tonga naiza Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ary na tsisy teny aza rehefa Andriamanitra ny asa tsy misy masakany fa ny zavatra azoko antoka dia zao azo antoka kokoa ny fahafatsika misokatra mahalala fa miteny amintsika Andriamanitra. Aza mijery tsanganana fa ohatry mibafila ihany izay ampiasain'ity elo ity
fa na iza hitondra ny teniny dia mahatoky izy anamarina zay zavatra ampanoviny sy ny zavatra zay nylazainy. Hitanareo fa Andriamanitra dia Andriamanitra manokatra antsika ao anatina fanambarana. Isaky miteny zavatra Andriamanitra ka mandinika tsara amin'ny Baiboly ianao dia manambara zava-miafina ao amin'io teniny io izy. Ary matoa Andriamanitra maneho ny heviny amin'ny alalan'ny teniny hanao zavatra mifanandrify amin'izay zavatra lazainy izy zay. Ary enoka androany arivo fa tsy handingana an'izay vokatra izay ianao fa arakaraky ny androsoanao sy toeranao ary nokafanao ny fonao dia ifandray amin'izay kasika Andriamanitra mahavariana izay zasy ianao. Raisy kely any Matthieu 7:10 ny 7:10 ka hatramin'ny 7:30. Matthieu 7:10 ny 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Ovakiko le izy. Ary noho nandre izany Jesosy dia niondrana an-tsambo kely niala teo andeha hitokana any an-tany foana, ary nandre izany vahoaka dia niala teny amin'ny tanàna maro izy ka nandeha an-tanety nanaraka azy. Ary noho nivoaka Jesosy dia nahita vahoaka betsaka rony an'asy ka nahasitrana ny marariny. Ary ny hariva ny andro dia nanantona azy ny mpianatra ka nanao taminy hoe tany foana ity rehefa hariva ny andro raha vao ny vahoaka mba hakanesany any amin'ny vohitra hividy hanina ho azy. Ka hoy Jesosy taminy tsy tokony andeha izy omenareo hanina izy. Fa hoy ny mpianany taminy tsy misy aty aminay afa-tsy mofo 5 sy zana-drano 2 ihany. Ary hoy Jesosy eto amiko izany. Dia nasainy mipetraka teny ambony ahitra ny vahoaka ary nyraisy ny mofo 5 sy zana-drano 2 dia niandrandra ny lanitra izy ka nisotra ary no nefa nivakiny ny mofo dia natolo ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nanolotra ho amin'ny vahoaka. Ary ninana avokoa izy rehetra ka dia voky ary nangony ny sombotsombony sisa tsilany ka dia nahafeno harona 12. Ary izay ninana dia tokony ho 5,000 lahy afa-tsy ny zaza amam-behivavy. Ary niaraka tamin'izay dia nanery ny mpianatra iondrana an-tsambo kely Jesosy ka hita eo anoloany hoeny ampita mandra-pandrava ny vahoaka. Ary rehefa hanoravany ny vahoaka dia niakatra teo tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka. Ary ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Tokana zany Jesosy teo tendrombohitra izy irery no nitoetra teo. 7:20. Ary rehefa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay dia natopatopany ny alin-drano izy ka notohainy rivotra. Ary tamin'ny fiambenana 4 amin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Ary noho nahita azy nitsangatsangana tambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoy io dia niantso izy no nitahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matoki fa izao ihany aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia sovy manantona anao eny ambony rano ary aho. Ary hoy Jesosy manatona dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambon'ny rano anantona an' Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra ary raha vao niletika izy dia niantso hoe tompo vonjeo aho. Ary naniditra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana nahoana no miana any ianao. Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay teo an-tsambo kely dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Namaky an'io teny io dia efa nisy révélation foana hatramin'izay men'Andriamanitra antsika. Mifanandrify an'io teny io mahakasika ny fanotronana sy ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny famindrapo sy fitiavana ny mpianany. Fa androany hitondra antsika eo anatin'ny fotoana fohy hijery zavatra lalindalina kokoa. Eo amin'ny 7:30 no anisany nanaitra indrindra amin'ilay teny hoe rehefa miverina avy nandeha teny ambony rano Jesosy sy Petera dia nikohaka teo anatrehany Jesosy ny mpianatra rehetra tao anaty lakana ary nilaza ampahabe maso fa zanak'Andriamanitra tokoa Jesosy. Misy karazam-piakofana teren'ny zavamisy sy mahatapidalakale eo amin'ny fiainana ka atao hoe olana saribahana. Raha mijerytsika zao an-jairo nampiakohaka ny jairo teo anatrehany Jesosy dia satria narary mafy ny zanany dia nila vonjy izy, nila famonjena izy hoe raha mety ianao sy trano ny zanako marary mafy dia nikohaka izy nanaiky ny fiandrianan'i Jesosy, ny fahefan'i Jesosy. Dia hozy Jesosy tamin'ny jairo tamin'izay hoe aza matahotra fa tsy maty ny zanakao fa
tsy maintsy anetrananao azy zao. Misy zany karazam-piakofana avy amin'ny olona manokana tereny fahasahiranany sy tranga matapidalaka le azy ka ino manery azy hitady an' Jesosy. Fa eto le fiankofana tsy olona mitady an'Andriamanitra fa fanekena mihitsiny ny mahandriamanitra an' Jesosy. Tsy nisy antony hoe nila an' Jesosy ry zareo fa nahita an' Jesosy teo amina tontolo sy sehatra ary dingana anankiray tsy takatry ny sain'olombelona, tsy takatry ny fahendren'olombelona fa fisehoana amin'ny mahandriamanitra azy. Ndao aho azavaiko kely. Ny mpianatra tsy latsa-bava hoe zanak'Andriamanitra Jesosy. Rehefa nahita an' Jesosy nampitombo mofo 5 sy 6 na hvkl tsy omby 5,000. Ny mpianatra Jesosy tsy nanaiky azy hoe zanak'Andriamanitra, tsy niteny lobava hoe zanak'Andriamanitra Jesosy. Tamin'ny Jesosy nanasitrana marary be dia be hitandry zareo. Fa teto amin'ny 17 ao anatin'ity Matteo 7:20 ity sady miakohaka amin'ny mpianatra nanaiky hoe zanak'Andriamanitra Jesosy. Tamin'izy miverina nandeha tongotra teny ambony rano niditra tao anaty lakana. Fa inona ny antony? Hitanareo fiakofam-panekena mahazanak'Andriamanitra azy dia tsy tamin'ny fotoana nanehoany fanehom-pamantarana ara-panasitranana na famelomana na fahagagana sy fanafahana hita amin'ny mason'ny mpianatra, fa tamin'izy seho tamin'ilay endrika ara-panahy. Rehefa teny ambony rano Jesosy dia nevery ny mpianatra hoe vakitsika teo matoto io. Zany hoe eo amin'le dingana maha Jesosy Kristy tompo azy mifehy ny zavatra rehetra, manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra no nahatonga mason'ny mpianatra nahita fa toy ny fanahy Jesosy na olona azy. Zany hoe niseho teo amin'ilay endrika teo amin'ny nofita maso ilay mahandriamanitra fanahy azy. Zany hoe Andriamanitra mahavita mandeha eny ambonin'ny rano. Tsy vitan'izay ihany fa nahavita nampandeha olona izy, fa tsy ny tena nirery teny ambony rano niaraka taminy. Mafantatrareo ve? Tonga dia nekohaka ny mpianatra tena naiko hoe zanak'Andriamanitra io. Ny zavatra hitranga ato iseho amin'izay manohatra anao Andriamanitra. Raha mijoro tsara ianao ao anaty, mahatoky tsara ianao feo amin'ny fiainanao izy. Tsy noho ianao fa izay mitazana mahita eo amin'ny fiainanao fa miaraka aminao izy dia anaiky ren'olon-dreny fa zanak'Andriamanitra tokoa Jesosy, ary zanak'Andriamanitra ianao tsy mahareteka ao Andriamanitra. Miaiky ny mpianatra fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Ny mahazanak'Andriamanitra Jesosy dia tsy hoe rehefa naneho fitiavana fotsiny izy, fa ny fisehoany tamin'ny fanehom-pamantarana koa izay maneho mampanapaka ny zavatra rehetra azy. Zavatra mahatalanjona ny mpianatra loatra izany. Eo amin'ny fiainana maha-kristianantsika dia ilaina ny manodidina antsika mila mahita ny fahefan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika. Mila mahita ny fahefan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao, manodidina anao. Misy fotoana raha mitory-teny lava be ianao dia mihaino ny olona. Fa raha vao tsy mahita an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izy dia mametra-panontaniana ihany hoe sao dia teny ho betsaka fa tsy eo Andriamanitra. Misy ny fijoroana anehoana fa zanany ianao amin'ilay toe-panaraka an'Andriamanitra. Iny zany aloha fototra iny. Tsy maintsy eo ny alalàna mahazanak'Andriamanitra antsika. Fa teto anefa ny zavatra nitranga dia izao, tsy laza mihitsy ny mpianatra fa zanak'Andriamanitra Jesosy raha tsy efa niseho tahaka ny matoto izy. Nefa izy tsy matoto fa olona sady Andriamanitra. Nandeha teny ambony rano. Vao nandeha teny ambony rano Jesosy sady nitondra mipetera miverina teny ambony rano ho ao anaty lakana. Teo izy mpianatra tena tsisy hevitra fa zanak'Andriamanitra tokoa izy. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra dia nomboka iseho ra-panitronana eo amin'ny fiainanao.
atonga manodidina anao iaiky eo amin'ny fiainana misy anao eto ambonin'ny tany io, fa manohana anao Jesosy, miaraka aminao Jesosy, eo amin'ny fiainanao Jesosy, ary asa izy aneo manotrina tokoa amin'ny fahaiza manao ny fomba tsy takatry ny saina, atonga an'izao tontolo izao anaiky fa zanak'Andriamanitra ianao. Manaiky ny olona fa ilay Jesosy antsoinao io dia tena zanak'Andriamanitra tokoa. Sainy hoe rehefa avy namoaka olona 5:30 Jesosy dia nandrava fivoriana, dia nampandeha mialoha ny mpianana izy, nalefa mialoha ilay mpianatra, izy ny rano vitany Jesosy tonga dia hoe mialeny tsy mandeha ny ambony rano fa tonga dia niampita. Misy zavatra indraindray tia ny tompo isehoana ara-pamantarana. Io fanehom-pamantarana io tia ny ampaherezana anao, mahatonga azy manetry tena mandeha tongotra aorianao. Rehefa izy no ohatrany hoe miseho amin'ny endrika taraiky, anio famantarana izy zay. Ko zavatra ohatran'ny taraikiraiky io, misy famantarana ngeza be miafy no ambadika io. Tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Misy zavatra ohatrany hoe mody taraiky zany, fa misy zavatra be dia be miara-miasa mahasoa ambadika le endrika fahataraiky any zava-misy, ahatonga azy aneo zavatra goavana. Teteny aminao fa Andriamanitra tsy maika mamaiky anao, fa Andriamanitra manana planina ao anaty fahatarany eo amin'izay zavatra mamaiky anao, anehoana ny heriny sy ny voninahiny mihoatra lavitra noho izay andrasanao. Dasony alina ny andro nandeha teny ambony rano Jesosy, ary nahavariana nanonja be le rano. Dia teto ny nahitako nampitopatopa mafy ny rano, tsy satria nisy tempety miforona teny ampovoan'ny ranomasina, fa zao tsy nahazaka ny onction sy ny présence ary ny fanotronan Jesosy ny rano. Niasa mafy zany le rano, fa nanitsaka azy mpamorona. Tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Nanonja le rano, ka nanonja dia ny safotofoto ny tafiotra. Teo izy mpianatra, io ary fa misy fantôme ao anatin'le, misy matoto ao anatin'le tafiotra be, ao anatin'le onjan-dranomasina be. Dia ozy izy Jesosy, aza matahotra, za ihany. Tena mahafinaritra nahitra ny valiteny Jesosy teto. Fa namitopatopa be aza ny ranomasina ka mitady toy ny hoe hanafitra zany. Dia Jesosy, aza matahotra fa tsy hahafaty ianao io, manome toky anao aza matahotra moa za ihany. Misy fotoana zany Jesosy miseho mitondra fanotronana ao anaty tafiotra. Tamin'izy tao anaty lakana ampianatra ny mpianany hiatrika tafiotra. Zany hoe ampianatra ny mpianana izy ny komandy amina tafiotra ifantohana hoe io le izy fa misy dia ho atsahatra zao. Fa rehefa mivoaka ny lakana izy teny ambony rano ao anaty tafiotra, tsy nampianatra mpianatra ntsony izy hoe io le tafiotra fa atsahatra, fa mifantoka tamin'ny mpianatra izy mba hanana fahatoniana miatrika tafiotra zay tsy izy io tafiotra io fa izy ihany. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Hitanareo fanamboarana toe-po, atonga an'Andriamanitra ampitsoranao tsy amin'ny tahotra ao anaty zavatra izay nampatahotra anao talohan'ny fotoana nanananao an' Jesosy. Manome toky izy eo anoloan'ny tranga toa hitondra fahafatesana zany, loza hita maso toy ny hoe hanafitra zany. Dia ozy izy hoe io endrika toy ny tempety io dia za ihany, za io mitopatopa io, za io tafiotra io. Satria teto Jesosy tsy miteny hoe aza matahotra fa za ihany amin'ilay endrika toy ny mahatoto mampatahotra, fa Jesosy tonga dia nametraka mihitsy na ny tafiotra na ny onjan-dranomasina na le zavatra heverindranao fa mahatoto hoe za ihany ty tamin'tika. Tsy nitovy tamin'ilay anankiray mila atsahatra tsy avy amiko, fa le tranga miseho tena endrika isehoko. Ampianarako anao anam-pahatoniana fa tsy hitan'ny maso mampatahotra akory ny tsisy contrôle, fa rehefa eo ny fanotronako mety ny zavatra rehetra.
Aya. Teteny Jesosy hoe raha izao le tempete lalovanao io dia tsy afaty anao zany io. Raha Jesosy mampitopatopa ny rano dia tsy ho faty ianao. Raha izy ihany le tafiditra to mitady ohatrany hoe ampangoritsina anao sy tena mitady atonga anao io ino ty teo sy Jesosy tsy ho faty zany ianao. Nony atsika isaina Jona Jona koa tratra ny problème io. Jona nisy tafiditra sy onja mafy mitady anarona ny sambo izay nitondra azy ho an'ny Tarsisy raha tokony ho an'ny Niniva no alehany. Dia voalaza ny Baiboly fa avy amin'Andriamanitra le tafiditra sy onja ny ranomasina io. Andriamanitra nijoro nanohatra ny Jona tsy ho an'ny Tarsisy fa ho aiza ho an'ny Niniva. Dia zao nefa ny tiako ho fantatsika ny anton'le fanoherana ny Jona tsy le hoe izy ho an'ny Tarsisy loatra fa hitako le révélation. Tsy satria ho an'ny Tarsisy izy dia nanohatra azy tam'le tafiditra Andriamanitra. Tsy hoe noho izy ho an'ny Niniva koa dia nanomana trono Andriamanitra rehefa ho atsipiny anaty rano izy mba tonga azy any amin'ny destination tian'Andriamanitra ahitana azy satria irahana ho any izy hitory-teny. Non, tsy zay le izy. Fa rehefa tonga Jesosy dia hoy Jesosy ao amin'ny boky Matthieu 12:10 ao Matthieu 12:10 dia zao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny toeran'ny Jona telonandro sy telonalina tao akibon'ny hazan-drano lehibe dia toy izany no itoeran'ny zanak'olona telonandro sy telonalina ho anaty tany. Zany hoe nilaina Jona story ny tantaran'i Jona mba ampaherezana an' Jesosy hiatika ny famonjena ho alokon'ny tany. Raha 3 andro sy 3 alina Jona ny tao akibon'ny trondro na lohan'ny trondro ho an'ny Niniva atateraka ny destinationy ilan'Andriamanitra azy. 3 andro koa Jesosy ny tao ambanin'ny tany na lohan'ny tany fansangana tamin'ny maty atateraka ny famonjena. Hitanareo, misy ny fanehom-pamantarana ampaherezana anao meloha amin'ny fotoana hiatrehanao. Ary zay no mahatsara ny olona mahafantatra tenin'Andriamanitra. Ny fiainantsika ny sitrapony dia manokatra ny fotsika ho tafatoetra ao anaty fatokina manoloana ny mission impossible. Zay akinony amintsika. Tsy zavatra vitanao no akinon'Andriamanitra aminao, fa zavatra tsy hainao no asain'Andriamanitra ataonao. Mila mifanampia fanamasina ianao, mila fijoroana ao anaty fahatakarana ianao ny alehibe amin'ny fahatsaràn'Andriamanitra sy ny fombany anananao antoka fa rehefa eo amin'ny fiainanao izy ka manotrina anao tsy zavatra impossible zany fa vitan'Andriamanitra ny zavatra. Hitanareo, ohatry ny mampatahotra zany ho faty ianao ary fantatry Jesosy. Ozy izy Jesosy, zanak'olana ozy izy ho faty. Fa amin'ny andro fahatelo izy rehefa tapitra ny atelona dia hitsangana maty izy. Mora miaina an'izany fa sarotra ny aina an'izany. Ohatran'le androany teneniny io hoe io zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao io manana fahatoniana aza mbola milavolefina aloha fa namafy tahaka ninona aza ny fahitany masonao azy lalina tsy maintsy lalovana io fa raha Jesosy eo anaty tafiotra io tsy ahavoanao zany io, tsy ahafaty anao zany io. Lalam-pampianarana anao ahitanao ny alehibe ny heriny sy ny fahefany mihoatra lavitra no mifatakaranao tsy mahare terakavan'Andriamanitra, tsy mahare orakorakavan'Andriamanitra. Halleluja. Ditanareo, nisy an'i Jona teo izy Jesosy fa tahaka ny toeran'i Jona telonandro sy telonalina. Zany hoe kibon'ny trondro toy ny fasana ny lalovana tsy misy jiro fa aizina hitoerana kanefa lalovana. Tia Baiboly ho tenenina, tia Baiboly ho tenenina. Mahery Jesosy hiatrika ny torony satria nisy fanehom-pamantarana teo alohany nanome profesia antoka azy fa tsy maintsy tanteraka ny famonjen'ny jentilisa any Niniva ny Jona fa ny Jesosy zao tontolo zao ny tsy maintsy tanteraka ny famonjena azy. Nisy fampaherezana fanehom-pamantarana teo alohany. Tsika koa rehefa mamaky Baiboly dia misy fanehom-pamantarana. Alalatsika ohatran'ny ka ny fiasan'Andriamanitra.
fa ny fiantraikan'le fanehom-pamantarana io tsy tafapetraka lalina ao anatinao raha tsy manatanteraka ianao fanoloran-tena sy fijoroana araka ny sitrapony. Ny seza fiandrianana ny finoana ny finoan'Andriamanitra, ny seza fiandrianana ny finoan'Andriamanitra miasa ao anatinao dia misy fandraisany amin'ny fanekenao hamelatra fitoerana ho azy amin'ny fanekenao anao ny sitrapo n'Andriamanitra tanteraka. Le sitrapon'Andriamanitra tanteraka io tsy zavatra tsy hoe tsy hainao efaina akory. Vitan'Andriamanitra, vitanao manefa manaiky ianao hiaina fiainam-pamasinana. Manaiky ianao za tena napakevitra ny aina amin'ny fahamarinana. Manaiky ianao ny andeha amin'ny fanetretena. Mijoro ianao manaiky ho tefen'le teny hiaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Allô. Dia hitanareo lasa mora hoentiny ianao. Dia izay zavatra rehetra tenenin'Andriamanitra aminao ny lasa tazomo fanahy masina ao anatinao dia mifankahita ny safidinao sy le fahamarinana. Tsisy toerana ho an'ny doute na fanahiana izany ao anatinao fa voafafa tanteraka momba an'izany rehefa tena manaiky ianao nijoro ao anatin'izany fahamarinana izany. Izany hoe manana pirofo Andriamanitra andemena ny safidinao ampanekenany ao anatinao hijoro sy atakatra ny fahamarinana izay fanambarana omena. Dia ahoana ilay izy? Ny olona rehetra mikorompaka daholo fotry nofaty izany Jona. Efa tsy hita intsony efa nanaova fanaovam-beloma vao nitoka ny vaovao tany an-tanàna hoe nately vaky olona sambo hoe any anatin'ny kibon'ny trondro izy. Fa zao tsy fantatry ny olona fa anoman'Andriamanitra ny vavolombelona mpamoana ny Jona tao an-kibon'ny trondro. Ho vavolombelona hampaherezana an' Jesosy eo am-panatanterana amin'ny famonjena. Ohatr'izay koa Maria Magdalena. Non tsy Maria Magdalena fa Maria renin' Jesosy. Rehefa nandeha tao any amin'ny Elizabeta raha vaviny. Tsisy olona nino mihitsy hoe vehivavy tsy nahalalalahy no mitondra voaka. Fa Maria rery no nampahitana an'ilay izy. Misy ny vavolombelona sarotra ijoroana. Tsy azon'izay miaina an'ilay izy ijoroana ka andresena lahatra ampinoana ny hafa. Nefa tsy azo lavina fa fisehon'Andriamanitra ny fahamarinana ny tranga teo amin'ny fiainan'izay olon'izay. Dia rehefa nentin'ilay voaka dia tsisy fampaherezana azo atao ny aminy satria ho aiza izy ny teny hoe mampahereza kely efa ny zavatra ny tranga ohatr'izao teo amin'ny fiainako fa sao dia kisy ty satria tsisy lehilahy. Dia inona zavatra ny tranga? Iny izy fa bevoka be nandeha enim-bolana. Tonga tany amin'ny Elizabeta amin'izay dia tonga dia hoy izy Andriamanitra mifankahita le réseau satria mitovy. Elizabeta efa saika tsy hanan-janaka intsony no nomena Jaune. Anjely iray no namangy an'i Elizabeta sy namangy amin'ny Marie. Marie no narabaina. Salutation. Salut. Famonjena ny dikany. Marie no narabaina ny vonjena. Kristy tao amin'ny Marie. Elizabeta tsisy niraba. Fa Zakaria no mivangina tsy narabaina koa. Fa naminanina hitondra Jaune. Dia zao any amin'izay narabain'ny anjely miarahaba izay tsy nirabain'ny anjely no mitoetra le fahefana ekely le tao amboaka izay tsy niarabaina Elizabeta io. Nihetsiky Jaune dia tonga dia naminany fa feno fanamasina Elizabeta hoe fa mba iza moa ny vangin'ny tompoko. Halleloja. Teo nahery Maria satria fantatry Maria hoe ay misy ny fanehom-pamantarana ampaherezana ny Maria hiatrehany ny fahatanterana izay teny fikasana ho azy. Androany hariva tea nahitranao amin'ny foko manontolo androany amin'ny anaran'i Jesosy. Meteza hifandray amin'ireo fanehom-pamantarana mangin'Andriamanitra anao. Fa maninona zao raha nabavy fanja nijoro vavolombelona teo. Niraisiny le teny tamin'ny sabotsy tonga dia nanao action izy. Za zany lasa izy nandeha nanao échographie sy radio nijerena fa le fivotosana tao tsy tao tsony. Voapirofo zany le fahamarinan'le teny miasa
tsy ninam-panafody a tsy ninana tsy hoe nandeha masazy ny tarina nakatsy a hoe orona aloha sao dia zay manam-panjavona azy dia aveo indray hoanina za tsy miteny hoe manoty ianao raha manao an'izany raha zay aloha takatry ny finoanao miarabanao aloha zany hatreo halleloia fa vo niraisiny le teny niraisiny le teny satria n'andriamanitra puisque misy an'izao disponible ny teny rehetra eto zany zay tenenin'andriamanitra hoe misy an'izao raha za rehefa miteny zao lazay jesosy dia mila miomana ianao ataovy tiaka moa an'andriamanitra amen mety tsy takatry ny sainao le zavatra tenenin'andriamanitra fa andriamanitra tsy miteny zavatra takatry ny sainao koa fa zavatra vitany na tsy takatry ny sainao azy fa vo niraisiny le izy dia niseho le vokatra dia jereo misy point de contact zany androany teboka ifandraisana afatsika mamelona ny ao anatsika raha-panehom-pamantarana fa capable andriamanitra ary mahefa ny zavatra rehetra izy amin'izay zavatra nasehony tamin'ny anankiray dia afaka ho tanterahany amin'ny rehetra zay mino ihany koa fa zao raha sensible ny fahafahanao tena hoe angana be anao mandray an'izy voalatsaka le teny dia amainina anao aloha dia aza velo hitanondrika eny ao anatinao eny kako nefa impossible tsy vita tsony zany fa zao nisy Maria nilahana ho an'i Elizabeth eto nisy Zona nirahana ho an'i Jesosy fanehom-pamantarana io mananao fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny Andriamanitra ao no zany aza mitanondrika na mamoy fo fa Andriamanitra goavana sady tsara tokoa halleloia zay rehetra ilaina dia ho amin'ny avokoa aza mbola kifa andraso aloha tsy maretiaka ho an'Andriamanitra halleloia azy tiaka mafy ho an'i Jesosy hozy Jesosy ngamba tsy fantatrareo fa 3 andro Jona ny tao kibony trondro dia ohatr'izany koa ny zanak'olona 3 andro izy eo am-pasana dia zao voaka avy tao am-pasana Jesosy voaka avy tao am-pasana izy voaka avy tao akibo Jona dia ina ny zavatra nitranga voalohany aloha tsy maintsy natsipa ao anaty ranomasina izy aloha vao mifankahita tamin'ny trondro vao natsipa tao anaty ranomasina izy tonga dia nietsika le anjelin'ny rano mpanetsika rano Betsaida no nirahana anomana trondro goavana itelona Jona miana tsara venareo sokatra ny vavan'le trondro na telony Jona 3 andro Jona ny tao tsy misy mangirana ohatry ny any am-pasana dia izy Jesosy tahaka izany koa ny zanak'olona rehefa nandohan'ny Jona ny trondro dia alohan'ny tany tsy tonga vovoka koa Jesosy Jona naseho amin'ny fanehom-pamantarana fa tsy maintsy tafavoaka Jesosy andresy fahafatesana zay le izy ary midika fa raha toy ianao mandalo fahafatesana dia natao andresy an'io ianao zany Jona tsy raraka tao amin'ny fahafatesany tao akibony trondro Jesosy tsy raraka tao amin'ny fahafatesany tao ambany tany sahala amin'izany zany tsika dia ozy izy Davida eny fa na dia mandeha mamaky ny lohasaha aliko ny fahafatesana aza dia tsy atahotra ny loza fenao no amiko na dia mandeha mamaky ny lohasaha aliko ny fahafatesana aza rehefa manotrina ao anaty tafiotra Jesosy dia izay no midika fa tsy hampianatra anao ampitony tafiotra ntsony izy fa hampahery anao ho tony sy hijery tafiotra fa hibanjina azy tanteraka sy ny fanotronany tsy ho faty ianao fa na dia toy ny ho faty azy dia andresan'io fahafatesan'io ianao andresan'io fahafatesan'io ahy ianao raha misy olona eto andresy fahafatesana manaova amenina tsara rehefa vovoaka avy tao amin'ny fahafatesany Jona vao nanakinan'Andriamanitra firenena dia andao neny tseto tsara le fatokina finonotra n'izy amin'ny finonan'io Jona io izy tsy mahay milomano akory no niteny izy tao anaty lakana atsopazo ao any anaty rano fa raha tsy atsipinareo anaty rano tsy ilaminy io tafiotra io zany hoe Jona nahatsapa fa raha vao avy amin'ny Jehova ny fanoherana izy mila miaiky miditra ao anatin'le fanoherana miditra ao anatin'le tranga manohatra azy mba hahafahan'ny hafa tsy ho victime nono nataony dia vokatra izay tena hoe true repentance
le tena fibebahana marina tao anatin'ny fony Jona zay natonga n'Andriamanitra nietsika nanomana ny zavatra rehetra amin'izay dia mivoary lasa nahita hoe wow misy olona mpakatoa an'Andriamanitra ny ambadika any. Zay ninona tonga toroteny tamin'ny larobiny etiny mama. Zay no natonga an'i Jesosy tao an-tranon'ny Jona tao amin'ny tranon'ny Zakaios tsy hoe Zakaios olona tsara fa tsy tian'ny olona rehetra tao an-tanàna fa Andriamanitra nahita fahamarinana milevina tao anatin'ny Jona. Fa vao tonga tao Jesosy mivoaka ilay fahamarinana hoe zay azoko dia misy olona zany pe tsara vela tsy ohatry ny tsara ivelany fa ratsy velona ny any anatiny. Fa i Zakaios olona faran'izay ratsy fanelika fa olona manana fahatsarana miafina fa mila voaka. Ka izy tsy mifahaizantsika maneho fa mendrikitsika fa mifahitan'Andriamanitra tsika fa metytsika. Tsy ny ataonao ilay izy na mifaniliky ny olona sy mifanonon'olitra ety ivelany fa mifahamarinana miafina ao anatinao tian'Andriamanitra amonjenanao satria zay ilay ianao tsara zay ny tian'Andriamanitra iseo amin'ny fiarahamonina fa tsy Zakaios mpanango-karena tsy marina. Inona ny zavatra nisy? Hiditra any amin'ny tokony hidirana amin'izay na tsipy Jona tonga nitrondro ny telo laza. Rehefa voatelo nitrondro izy tonga tany Ninive. Olona tsy tian'ireo Filistina tao Ninive ireo mihitsy Jona. Tsy tiany maizina. Zay na tonga saika ho an'ny Tarsisy. Dia tireto hoe mpitory filazantsara tsy resy lahatra anova amin'ny fon'le tanàna. Fa voavy nandresy ny fahafatesany dia namarin'Andriamanitra izay zavatra nitoriany. Zany hoe mbola mifampitady ny fanekeny Jona atsafidy le fandresen-dahatra anovan'le tanàna. Ianao zany matoa mitondra mbavaka sy mivavaka mifady anina tompo ovay ny fon'ny olona zay an'ranao mba tsy asamaina ako. Ny Jona le olona iranareo tompo raha iteny fotsiny dia amafisy ny fonireo mba irefitra amin'ny afo reo satria rehefa mandray fahamarinana ireo dia ho tsaraina orin'ny fandrenesan'ny fahamarinana. Dia zao ny zavatra nitranga voavy nandresy ny fahafatesany tao akibon'ny trondro Jona tonga dia nampiasain'Andriamanitra izay zavatra niteneniny niara-niasa tamin'ny Jona Andriamanitra. Mety mifanohitra amin'ny volonté anao ny zavatra mpanovin'Andriamanitra anao fa ny zavatra takian'Andriamanitra aminao tsy hoe inona tsindry zavatra mpitondrainy anao fa afaka iova ho messager anao hiteny fotsiny izay zavatra tsy takatry ny sainao fa hamarinina rehefa nandresy ny fahafatesanao ianao. Inona ilay fandresenao ny fahafatesanao? Italalala koko. Ny fandresenao ny fahafatesanao dia zao maty eo amin'ny nofo ianao. Any le aditsika misy olona ve fa nandresy ny fahafatesany eto androany? Maty eo amin'ny nofo. Mahasoa an'Andriamanitra ny fahafatesanao eo amin'ny nofo. Anamorano ny fandresenao ao aminy. Tena mila tafavoaka ianao amin'ny fahafatesanao aloha. Ko matoky ianao fa tafavoaka ianao amin'ny fahafatesana io tahaka ny Jona, tahaka ny Jesosy, tahaka ny Davida nandalo nialoko ny fahafatesana koa. Ary ny olona hotronon'Andriamanitra dia olona efa nandalo ny passage ny fahafatesany teo amin'ny nofo. Ozy Petera, tompoko, raha ianao ihany dia saivo makany aminao na hoe ordonne moi, na hoe asauve na hoe baiko anantona anao tejereo ane. Vao niteny Jesosy manatona ny rano ny tonga saina hoe tsy maintsy manaiky. Tsy mila mivavaka ho an'ny rano Petera ka mbola ela be miteny tompo engany ety rano ity mba anaiky ohatra fa vao nanaiky fotsiny hoe manatona dia ny rano ny tonga saina tsy maintsy hoe mizaka ny vesatry Petera na tiany na tsy tiany. Inona no ilain'Andriamanitra aminao? Mafy sofina tsy mihaino tafiotra avy ny ivelany ampidirina fa sensible amin'ny zavatra tenenin'Andriamanitra andeha ambony rano. Mafantatrareo taokanan'i Galili tsy mila ivavahana ny rano tonga divay fa le mpanompo no ny rano hoe feno io siny dia andana tonga dia tovozy dia zarao. Rehefa nanaiky ireo akato ameno rano sy izara ny rano ho tonga divay tonga saina tany anaty siny ny rano lasa tonga divay teny am-pizarana. Ka mizavana tsy mila hoentina mambavaka fa feno ao anaty fankatoavana. Aza miasa saina hiatrikolana dia hibaiko lava hoe miova.
mandala miditra ao anaty teteneno ny fonao miovafo fanda ny mpitona ny fiatenao lava tafiotra hovaina fanomezana fotoana ho an'Andriamanitra mifanekenao hiditra ao anaty hovainy teny. Hoy izy Jesosy manatona voako Petera dia hoy izy Jesosy tafita ianao. Ny anarany Petera manomboka androany dia tsy atao hoe Petera ihany fa atao hoe tafita. Tafa fa manino Petera ny tafa rapera satria nieno an'Andriamanitra, nieno an'Andriamanitra, nieno an'Andriamanitra. Aza mieny feo hafa koatr'izay feon'Andriamanitra. Fa vao naneno tafita dia nierika izy dia dobo. Fa ny zavatra nahavariana dia zao. Zavatra nahavariana dia zao. Misy te eny ve ilay zavatra nahavariana dia ho faranako amin'izay ilay toriteny. Tamin'ny voalohany izy nandeha, dingana voalohany izy nanapa-kevitra andeha hanantona an' Jesosy. Dingana voalohany izay fahasahiana izay nivoaka ny lakana. Faharoa nandeha teny ambony rano. Fahatelo nanakaiky an'i Jesosy. Mila mihetsika ianao mandroso. Eno ilay izy Jesosy ny teny. Hozy izy Davida, eny fa na dia mandeha mamaky. Ny lohasaloko ny fahafatesana, tsy maintsy mila anao mihetsika mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana za, dia tsy atahotra ny loza. Misy zavatra mampatahotra ao, fa tsy mampatahotra satria ao ianao. Ohatra mahita an'ilay hoe mandeha mamaky ny tafotra sy ny ranomasina za, dia tsy atahotra hozy izy Petera fa andeha hamaky. Milanao moves, milanao mihetsika. Za mino fa matoly lamba sisa ny hita tao amin'ny fasan'i Jesosy, mihetsika izy tao. Matoly anam-potoana izy nanala lamba sy ny karazany navaliny teo amin'ny tongotra teo dia tsy hita intsony izy. Ny fotoana zany izy nikarakarana, lasa trano ilay fasana. Fera sisany tsy ampy hipasohana ny lamba. Hoe tsy natao aty fa ho amin'ny manaraka, tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Halleluja! Ny ilaina zany mila mivoaka ianao eo amin'ilay zone de confort misy ianao. Masa mivoaka, miaino, manaraka izay baikina izay n'Andriamanitra aminao, fa ny zavatra hitrangy ao, azony ny herin'ny teny ny famindranao, tsy ho dobo eny an-dalana mandrapatonga anao any an' Jesosy. Dia ahoana, inona ny zavatra nitranga paster? Inona? Rehefa manantona an' Jesosy dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokiny Matteo 7:7-8. Rehefa nanantona teo akaikin'i Jesosy izy, dia dobo amin'izay rehefa nierika ny hita tafiotra. Dia hozy izy ny Baiboly, Jesosy naninjitra ny tanany. Naninjitra ny tanany Jesosy? Naninjitra ny tanany Jesosy. Mba ataovy kely ilay Matteo 7:7-8 ovakitsika vetivety. Alleluja! Zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia naninjitra ny tanany izy. Niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana ny mianahany ianao? Mahavariana. Olona mahasa mivoaka ny lakana, mandeha eny ambony rano, mbola lazain'i Jesosy hoe kely finoana. Ny ilain'i Jesosy aminao, zany zany ny ampahan'ny finoana faran'izay kely indrindra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Efa nandeha ambony rano izy, mbola Jesosy kely finoana. Inona mampianana anao? Ny fatran'ny finoana zany tsy amin'ny zavatra hita maso, fa mitoepo eo ampiatrena. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Dia rehefa tonga teo akaikin'i Jesosy dia hozy ny 9:30, ary izy naninjitra ny tanany. Matteo 7:9-9:30. Ny 30 sy 9:30. Ovakiko. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao niletika izy dia niantso hoe Tompo, vonjeo aho. Ary naninjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana ny mianahany ianao? Ny tiany Jesosy ho tenenina zany dia zao, naninjitra ny tanany. Dikio naninjitra ny tanany tsy lavitra an' Jesosy intsony izy.
mandrositira raha labota vetivety ty gôlbe anay ty eo fotsiny eo a dia jereo manintsitra ny tanany zany inona ny ataon'ny olona rehefa manintsitra ny tanana izy ka manotro zao misalue anazy salutation bonjour amen hoe tonga soa ianao ny tikany tsy lavitra ianao mato nyrefy zany nanelanelana amin'ny petera sy jesosy tanana mintsitra ny dikany mazoterana mafantareo hoe tiako lazaina manao erreur ny devoly raha vo ianao ny direction makany amin'ny jesosy fihetsiketsehana tsy ahitambokany neny satana satria salut ndray mandeha dia tafavoakanao amin'izay mahatobo anao fantareo ny dikany hoe salut famonjena manaisitra anao amin'ny fahafatesana amin'ny famonjena raha tsy tsotra ny tanan' jesosy dobo petera fa raha vo nanao saluany petera jesosy ka nyraisin'ny petera le salut dia voavonjy izy tafavoaka tao izy fa hitreretiny natsotra ny tanan' jesosy dia ozy izy petera hoe tsara levenana amin'ny maty veloma androany mitsotra aminao ny tanan' jesosy raiso izy fa tianao azo mena lamosina ny tanany tsy nandamosina izy ny nanatsotra ny tanany fa teo amin'ny fanatrehany petera alleloia tanana mety kely ohatr'izay ny alavany fa navitany sambotra petera eny an-dalan'ny famoiza-po sy hodobo rehefa nitsotra ny tanan'ny mosesy dia nampiampitany zanak'Israely ho any amin'ny destiny sokatra ny ranomasina mena rehefa nitsotra ny tanan'i Jesosy nampiampita petera ho any amin'ny destiny voavonjy petera ka ny tanan'i Jesosy dia mitsotra ho anao fa raiso izy manaiky ny rano rehefa manaiky ianao andray ny famonjeny zay le fanotronana mahatonga ny zavaboary anamaso hifankahita amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria miandry fatratra amin'ny fanehonanao fotsiny amin'ny fankataovanao an'Andriamanitra amin'ny voary rehetra dia manaiky izaka anao izy na mavesatra azy ianao eritrereto hoe raha vitan'Andriamanitra no nandrovotra rano anankiroa izara roa nefa ny rano zany raha voataotro zao tsy mety mizara roa zany kapo mafy be ndra mizara roa mitambatra ihany fa ozy Andriamanitra rovitiko le rano dia ndra vitin'Andriamanitra ohatr'izao le rano dia rovotra le rano dia nandeha tany maina ny zanak'Israely efa nitoriko tamin'ny sabotsy izay tonga dia tany maina amin'izay tsy hita trasy ny dianao fa raha tany goatra hita hoe nakariry zareo zay no nafanina ny Egyptianina sira fa tsy le rano loatra no nikatona fa nieritreretiny hoe lalana tokony hidirana any amin'le fefitsy tokony ho le satria tsy hitan'le tongotra hoe nakaiza aorinan'ny androany ho fanina ny devoly satria androso any amin'ny toerana izay tsy nanasana azy fa toerana misy ny fanotronan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao noho izany asaina ny fahavalo ahita alleloia fa velona Jesosy zay mahatonga ny Davida laza mamelatra latabatra eo ny loko eo mason'ny fahavaloko ianao velona Jesosy dia misy miteny hoe ary ianao to miteny hoe velona Jesosy fa inona ny mahasamihafa n'le izy maty sy le izy velona dia zao ary ahoana ny herin'Andriamanitra tamin'izy maty sy izy velona avokoko mihitsy ny tanako anazava aminao alleloia eno hoe tsara Jesosy maty dia mahery mitovy amin'ny Jesosy velona izy nandrovo izy maty nefa izy nitsangana nandrovotra ny lamba tao amin'ny tempoly izy maty nandrovotra lamba izy maty nefa ny hevitra masina indrindra no azo hidirana ka na maty izy na velona izy miasa izy tsy marety ka ho an'Andriamanitra ka Jesosy Andriamanitra rehefa nietsika izy tao anatin'le aloko ny fahafatesana
tafatsangana tamin'ny maty izy ianao avy ny lasa vovony tsy miantso ny anarany androany dia valian'andriamanitra na ininona angatanao amin'ny anarany noho izany androany arivo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manakely avy any Nazareta sitrana amin'ny orofonao io iva io are io olana io iva amin'izay amen io zavatsarotra trenao io ho amorain'andriamanitra amin'izay ahita ny tanany ianao hoesory anatin'io fototontolo io ahita ny fahalebiazan'ny heriny ianao ary anangana anao amin'ny voninahitra izy ninninona zavatra rehetra mampitanondrika ny hafa hatreto hitsikio fa namandalo ny loasaliko ny fahafatesana azy ianao aza matahotra ny loha zany fa ifikiro ny fananao fahatsapana fa eo aminao ny présence halleloia iainy fanademande mamaky ny loha sa aliko ny fahafatesana za tsy atahotra ny loha za fa ianao no amiko ambiance saraga zany halleloia ary mafinaritra le mifankahita amin'andriamanitra ao anaty ady mangotragotraky reny mihitsy pidiry ny vitese pidiry ny vitese na prière amen efa tamin'izany izy nahita hoe nitongotra eo amin'izao vanim-potoana izao dia ampitainy amin'ny fahafenony mandrakizay eny peterina mety ambony rano tamin'ny finoana kely Jesosy tsy niteny hoe petera kely finoana ianao fa ozy izy hoe homme de peu de foi zany hoe olona ry kely finoana fa tsy niteny hoe ry petera kely finoana ianao dikan'izay mifatra ny finoana ny tiany Jesosy ho tenenina fa tsy hoe ny tsy fisiny tao amin'ny petera mianao tsara ve nareo raha miresaka fatra Jesosy tsy mitady anao be finoana irere zany ianao superman re zany le olona te ho hita fa be finoana fa neny Jesosy mandeha ambony rano ny kely finoana indrindra dia zao raha misy manao an'ireny hoe mahavita zavatra ireny izy dia raha masahy satria Jesosy nandeha teny ambony rano petera koa nandeha teny ambony rano dia atsipazo ny anaty rano lalina reny le olona milaza hoe Jesosy Kristy reny fa raha manao tsikaro kalika ndana mibebaka tsisy maka ny toeranao zany Jesosy mandrakizay tsisy maka ny toeranao zany tsy misy mahazo manao an'izany mandram-piveriny izy ihany no izy atrehetra izay ka ho mandrakizay dia oka ny anarany ny fahefany ny fahatsarany ny olona anaiky ny fahefany fa tsinitsiny sika raha tsy teo famonjeny tsy nanao fanan'Andriamanitra sika raha tsy nino azy tsy nandray ny famonjeny izy rery any mpamonjy ary izy mandrakizay tsy misy lalakafa Jesosy halleluia tsisy olombelona afaka isalotra an'izany aza medaladalaka hoentiny ny osotra maniditsidina maka izy tsy ilaina ny osotra ny asandriamanitra anaty fanosorana fa raha tsy zakanao ny osotra dia asosotra be ny fiainanao satria le osotra raha vao ratsy toetra be ny olona be osotra ratsy manozonozona eny izy ety metanerina be dia be ny victime mampandrava zavatra raha tokony anorina toepo normal be petera raha nahazo lakile menanao mifanalahidy ozy izy Jesosy vita resinao aho ozy Jesosy menanao mifanalahidy ny antony le kely finoana ny netiny Jesosy vao tonga teo amin'ny Jesosy izy vao niaraka amin'ny Jesosy izy ianao androany le mbola eny an-dalana anatona an Jesosy sa le efa olona tahaka amin'ny petera en contact amin'ny Jesosy fa vao nisy contact sy fifandraisana tamin'i Jesosy communion misokatra tao amin'ny communion amin'izay petera verina izy tsisy resaka miresaka izy mianaka eny an-dalana dia petera anatin'ny sainy ihany mandeha petera dia zao ny ataony eo anatin'ny lohany Jesosy eo otrony dia foko makafy mitady anao jereo reny foko miankoka minao Jesosy eo otrony dia foko makafy mitady anao jereo reny foko miankoka minao
ozy jesosy tamin'ny petera teny andalina aloha tonga eto amiko ny laiko tsy anao raha lavitra ianao no mianao anaty fanahiana dia ho faty fa raha misy fanahiana aza ao anatinao kefa eo amiko ianao dia atsotrako ny tanako anangananao mahatsaratsika eo amin'i Jesosy manakaiky an'i Jesosy miombona amin'i Jesosy ary miaraka amin'i Jesosy mahitanao amin'ny anaran'i Jesosy fa androso lavitra be anao fanompoana anaiky ianao hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ireo teny fiainana rehetra tsy hisy hoaritsika na ray ary fa hijorontsika andeha hiaina ny sitrapony mifanaraka amin'izany zavatra lazainy izany raha ianao izay olon'izay dia tiako ianao ahy tia tanina mafy be ho an'ity aza mbola misy mandeha fivavaka ho anareo rehefa avy eo hiara hivavakatsika rehefa avy eo fa andrositsika amin'ny filazana sy ny fanatitra vetivety tahiny daholo eo dia tsika tiaka ho an'i Jesosy aloha tia mpanombohana fanaovana fanatitra amin'ny anaran'i Jesosy alleloia tia ampatsiahanao fotsiny androany hoe azadiny fa ny tena zava-dehibe dia ianao eo amin'i Jesosy foana amin'ny fotoana rehetra amen ninona zavatra mitranga dia eo amin'i Jesosy foana amin'ny fotoana rehetra azadiny fotoanantsika raha mpitso maraina eto amin'ny toerana ety any amin'ny fitora ny communion miomana tsara androany alina omany ny fo omany ny saina omany ny ao anatsika tsirairay avy tena hoe iona amin'Andriamanitra ianao rahampitso amen azadiny koa fotoanantsika mandritry ny herinandro ny alatsinainy dia sekoly famahanolana ny talata sekoly fanasitranana larobia sekoly ny fitahiana sy ny fanambina-panahy ao anatin'izany ny tena marina ny tena tsara indrindra aza miandry sekoly vao mianatra fa amin'ny fotoana rehetra ataovy sekoly ny tokantranonao ivelara amin'ny baiboly isan'andro enonao sy ianaranao ny tenin'Andriamanitra ho antsika izay mitady mety hoe mila torotenina ohatran'izany dia afaka manatona ny tompon'andraikitra mitondra flasy fotsiny ohatran'izany ahafahantsika tena manana tontolo andro feno toroteny tena ninninona zavatra enon'ny sofinao dia ataovy mitondra anao makany amin'Andriamanitra foana amin'ny fotoana rehetra amen azadiny koa ny matsiaro ambavaka ny aktivité rehetra na ny asan'ny sampana rehetra eto amin'ny asa fanompoana anisan'izany zao tena hoe mila hoe tsika ambavaka toanantsika ambavaka ny radio atsika ny 90.8 FM zay manasantsika ieno foana isan'andro misy ny fiankofana mandeha misy ny torotemy mandeha misy ny temy manafaka mandeha tena azoko antoka fa nampy any fijoroanao ny amin'ny fanaranao an' Jesosy ny fahafahanao mieno foana amin'ny fotoana rehetra izay sitrapon'Andriamanitra tiany tanteraka aminao amen eo koa dia matsiaro ambavaka tsika ny amin'izay rehetra asa rehetra ho an'ny asa fanompoana ny projet tena grand projet tsika amin'ny anaran'i Jesosy dia ny fitoriana ny filazantsara zay homanitsika zay omen'Andriamanitra eo fotoana eo ihany koa ny resaka centre zay amangin'ny tompo anao ka ataonao aza manao mihoatra noho ny amanginy Jesosy anao satria anao raha irahana dia azadiny fa mifanaraka amin'izay ampon'Andriamanitra no andrasana any aminao amin'ny anaran'i Jesosy eo ihany koa ny resaka tambohan'ny centre azadiny misy ny vavahady misy ny zavatra maro samihafa raha misy zavatra ikasihan'i Jesosy anao manokana dia za teteny anao hoe meteza tahaka amin'ny petera mivoa amin'ilay sambo manaova ilay andrasan'Andriamanitra anao androany amen isan'andro dia fotoana anankiray izay omen'Andriamanitra antsika mba ahafahantsika manome izay tena andrasan'i Jesosy amintsika isan'andro amen azadiny mamaky baiboly amin'ny fotoana rehetra azadiny mihaino tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra misy teny manafaka tena ao anatin'ny 10 minitra ianao alleloia tahaka an'ireny mihinana vitamine ireny alohan'ny fo maraina tonga dia mahery ny journée ianao satria misy teny fo etsipin'Andriamanitra eny amin'ny mpanompony anamboarany fiainantsika tsiraray avy mety misy teny rentsika tampoka eny am-pandehanana eny mety misy teny tsy niomanana mety tsy hay fa za teteny anao manokana hoe matoa mandalo eo ambany masonao io dia misy ifandraisany amin'ny rehefa avy eo anao zany manasanao hitsangana amin'izao fotoana izao iaraka hivavaka tsika ame voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fanatitra izay nataontsika tsiraray avy asandraha tetỳ aloha ny tananao voninahitr'Andriamanitra ary vavaka tsika tompoko Andriamanitra aranay masina indrindra ankehitriny Andriamanitra dia ndreto zahay manolotra ny momba ny tsiraray avy eo anatrehanao Andriamanitra eny Jesosy mahafoy zahay satria fantatray fa tsy le vola loatra ny andrasanao Andriamanitra ianao Andriamanitra tsy mila fanohanana arabola fa ianao Andriamanitra mila ny fonay mahafoy amin'ny fotoana rehetra
amin'ny anaranao jesosy aoka ny tsiraray avy tena anampasahina foana androso makany aminao ary aneo fitiavana amin'ny fanomezana zay tena ao am-poy an-tsiraray avy amin'ny anaranao jesosy atolotray zany ampitiavana ampitsikiny ampifaliana Andriamanitra tsy miferitrainy izay Andriamanitra manomeo anao satria ianao Jesosy Kristy nanomeny tsara indrindra ho any tsiraray avy dia ny voninahitra dia ho anao ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompontompo ilay tsy miova ho matsy aneo ary mandrakizay tehirizy ny fony tsiraray avy Andriamanitra mba tena androso ao aminao amin'ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen ndao tsika itehaka ho an'i Jesosy ary azantsika mpanompon'Andriamanitra amen alleluia tsara Jesosy atsangany hoe tanao raha voatata amin'ny tenin'Andriamanitra ianao hoe azonao tsara ny zavatra ny zarain'androany raha sendra tsy azo a dia ivereno amin'ny hvkl-mission events raha rivotsika mbola misy an'indroa iny ao an'izay manana Facebook ho an'izay olona tsy manana fa te hoe hiainao an'ilay izy mijereva clé USB kely dia live ilay izy dia avereno fa révélation ngeza be feno herin'Andriamanitra fanovampiainana fampitsoronanao amin'ilay toepo raha voana ianao mandresan'ilay fahafatesanao ao akibony trondro Jesosy tao ambanin'ny tany mitsangana avy eo ianao tonga dia confiena anakiran'Andriamanitra responsabilité ngeza be eritrereto fa tonga dia firenena anankiray hoavina firenena anankiray nakinan'Andriamanitra tamin'ny Jona sy ny fitoriany tany amin'ilay tanàna anankiray izay nandrahan'Andriamanitra anazy no zany raha vao tsy maty tsara ianao zany fa safotra mandeha mitoriteny dia safotsafitra eny koa ny vokatra mianao tsara ve nareo fa tokony ova ny tanàna anankiray rehefa mandalo ianao satria raha maka ny anaranao pakafo ianao amen dia raha vao mandalo raha maka may ny tanàna tsy mareteka man'Andriamanitra alleluia ohatr'izay mankoatra ny hoe fanoharana ratsy foana le izy fa le firetana koa avy amin'ny fanahy masina amen dika zay tokony misy fiovana ohatr' zany rehefa ianao mandeha noho izany aoko faty tsara aloha ianao eo amin'ny nofo raha vao maty tsara eo amin'ny nofo ianao dia azon'Andriamanitra nakina zavatra ngeza be Jesosy vao nandresiny fahafatesany tonga dia nakiny ray aminy zao tontolo zao tsy nga mahazo makany amin'ray mitonatonana any zany efa azon'i Jesosy izy ny tonga teo amin'ilay toerana voalohany ary izy rery any mandrakizay satria izy ny Andriamanitra tsy izy afaka hifaninana amin'izany tsy isy dikany intsony ny atongavany verina olombelona rehefa avy nandresy ny fahafatesana izy teo amin'ny toeran'ny olona zay fotsiny dia efa lojika ngeza be zay lasa ohatrany hoe verina no asindroa izy fa ny famonjena dia raha izytsika amin'ny alalan'ny finoana azy minoany Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao raha Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana manana fiombonana lalina amin'Andriamanitra aza atao tsinitsinina ny fiainam-panahinao rehefa misy fotoana aloha ianao rery mitsakotsako koa dia mitomatomany rery eo azany manjoanao ny tomaniny hoe mafy be ny fiainany lasberary ianna izy adao le anaran'olona fantatreo reny tsy aza mitomany an'ireny hoe mafy be ny zavatra nilovanao misy dikany Jesosy maton'ny teny hoe azy izany tomanina fa ianao sy ny taranakao zany hoe mba mitomany ho anao amin'ilay toetra tsy mety efa maninona mihitsy ary ty zavatra ty Andriamanitra mbola kisitona ihany no tena jerevo fitaratra jerevo nitary ianao raha mahatsara tarehy fakistinina dia ho tohizako jereva fitaratra tezitezi dava miakatrakatra matetika tsy mahasoanao zany manana fandinitenao an-trano tompo tena mampitomany ahy ty toetrako ty fa maninona mbola ohatr'izao foana tena te hiombona aminao a Jesosy tenana fahatsara-panavo ho za toetra tsy te heritreritra maloto zany mihitsy ao anatiko nakely azy diovy fetrenetako mba hatanjaka tsara amin'ny finoko ty vavako ty natao hiteny fiainana fa tsy natao hitondra fahafatesana natao hitsodrano fa tsy hanozona ny foko natao tena hoe andinika ny hafa eo amin'ilay toeram-boninahitra tianao mihitsiny za tompo mba ho fantsona tsara eo ampelantananao fa tsy zavatra rehetrarehetra angena kokoa ianao mitanareo mety tsy tsaronao fa arakaraky ny itiavanao fosa ohatra sy miteniteny foana dia tsy hitanao fa raha-panahy mialava ny vavanao satria re ny biby atao hoe fosa reny mialava ny vavany fosafosa rehetra zany dia mitsara dia jerefa dictionnaire dia jerefa le hoe fosa dia ohatran'io zany nitavan'ny olona fosa rehetrarehetra satria ny fanahany io ny eo anatin'ny olona amen tsy ianao ane zany teneniko zany le ny ivelan'ity fosafosa tsy mahalala an' Jesosy reny amen
fa tsika natao androso foana amin'ny ara-panahy jereo tsara masony eo akaikinao iveriny Jesosy tsy ho ela hoe io ny tena andrasantsika hoe fitaopam-pakarana hoe mila miomana ianao mila miampiny ianao dia mila mandroso ianao ndao tsika ity tanina mafy be ao anytony halleloia afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra ny fonao ray manontolo makasitraka raiko androany arivo reka eto ny fanatrihan'i Jesosy mandre ny fanatrihan'Andriamanitra sy ny présencen'Andriamanitra androany arivo mety tsy voatery iteny an'izany fa riko mavesatra kokoa zany amin'ity takarivo ity okany sy ray avy tena ananantoka libereo ny fonao satria ny atao hoe fonoana kely ozy Jesosy tsy hoe satria ny fihetsiky petera no naneo fa tsy mino izy fa ny attitude toepo nahoana ianao ny manahy ndao tsika iteny amin'Andriamanitra tsy anahy fa manana anao ianao ndrehetra eo amin'ny fiainako ianao ny iriko ianao ny fahafenoko mihoatra lavitra noho ny faniriako ny zavatra rehetra ny fahatokiako rehefa eo ianao misaotra Jesosy fa ianao ny fanomezany ray ho ahy ianao ny mpamonjiko ianao ny tompoko efa ao am-boky ny fiainana ny anarako zanak'Andriamanitra Jesosy anao amandrakizay misaotra amin'ity takarivo ity ny amin'ireo aliko ny fahafatesana rehetra satria fantatro fa tsy akasika zany tsy andresy eo amin'ny fiainako zany ianao ny eo amin'ny fiainako ianao miady ny adiko ianao nefa nampandresy aho misaotra Jesosy zao lazainy Jesosy androny rehefa zao fotoana itenako zao dia hetsika Andriamanitra amin'ny famelombelomana miteny izy hoe famelombelomana dikany hoe famelombelomana misy zavatra mety efa matimaty tsy miasa tsara eo amin'ny fiainanao na ao anatinao mitovanao zany na miasa mandraranao zany na fiainam-panahinao zany na amin'ny zavatra rehetra zay ilanao an'Andriamanitra koa satria miteny Andriamanitra hoe famelombelomana ao anatin'ny famelombelomana amin'ny fanasitranana ao anatin'ny famelombelomana amin'ny fananganana ao anatin'ny famelombelomana zay zavatra rehetra mety hoe maty na amin'ny asa na amin'ny tovana na zavatra rehetrarehetra amelombelon'Andriamanitra apetrao amin'ny lohanao ny tananao dia teneno Andriamanitra velombelomy Andriamanitra Baiboly dia miteny hoe ametra tanana marary izy dia ho sitrany reny ny tananao mipetraka eo amin'ny lohanao io tondra famelombelomana tononoko famelombelomana ny fiainam-panahinao famelombelomana ny ao anatinao famelombelomana ny amina naiza toerana na avery ny fifalianao averinao anatinao androany ariva ny fifalianao nataiza toerana na avery ny fitsaranao amin'ny takarivo ity fiadanana ho anao na inona mampanahinao avadika ho finoana zany amin'ny anaran'i Jesosy aoka ny hery famelombelomana hikorina ao anatinao araka izay lazainy Jesosy noho izany androany arivo aoka ho velona reo endiky ny fahafatesana rehetra tady hitondra fararany eo amin'ny fiainanao mandidy famelombelomana ho anao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta ary zao ankehitriny amin'izao fotoana itenenako zao Andriamanitra dia efa manamarina n'izany teny zany raiso zany iaino zany amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta raiso zany iaino zany amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta mandroany misaotra an'Andriamanitra mifonao manontolo misaotra ny famelombelomana raiko misaotra fandroany miova ny zavatra rehetra mikorina tondrano velona eo amin'ny fiainanay ilay aina vao avy aminao miainga eo amin'ny seza fiandriananao zany ary mameno momba anay ray manontolo
ao amin'ny fananay mikorinao amin'ny ainay ary mameno ny tenanay rehetra afafany amin'ny lanitra ny tanao dia mifalia manana fitsarana mandehany ianao mialeto tsy mitovy amin'ny taminahatongavanao teto azokatoka Andriamanitra fa metraka zavatra sarobidy lavitra ao anatinao ka tonga anao tsy hofefiky ny tahotra fahafatesana na fanahina intsony fa hamelombelona anao Andriamanitra hitanareo ne Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ne Jehovah ka menareo ny fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy amen. Wow, miteny amiko Andriamanitra misy olona eto positif na virus ianao mety VIH le izy noatra izany efa nanao test ianao dia izay fa mandana miverina fa negatif ianao telo le olona telo manoteny fanamasina olona telo le izy fa za menatra aza zany bitsibitsihana manokana hoe za le izy paster tsy aiko bitsibitsika manokana eto ny rendez-vous matoa eto ny tenenana azy amen. Ilaina ny fijoroanao ho famantarana ho an'ny hafa hiatrehany koa izay aloko ny fahafatesana lalovany mba hampandresy azy hitantsika tsirairay avy Andriamanitra amen. Izy amin'ny voatandro any mitiafa mafy be ho an'ny tompo ary zareo fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen. Tsy ferana koa zavatra hafa nafan'Andriamanitra satria